Misaotra an'Andriamanitra tena misaotra azy isika fiangonana tonga manaraka ity fotoan-dehibe ity ary isika fiangonana zay manaraka zao fotoam-pivavahana zao any atokantrano any. Misaotra an'Andriamanitra isika satria nomen'Andriamanitra tombonandro avelomana ka nataony natratra an'izao herinandro farany mielon'ny amaranantsika ny taona 2024 izao. Ary voreto isika androany hiaraka anome voninahitra an'Andriamanitra satria efa nomen'Andriamanitra antsika ny mpamonjy ilay antsoina hoe Jesosy Kristy.
fisaorantsika an'Andriamanitra dia tsika rehetra mihitsy no iaraka hitehaka. Ataovy mafy be mihitsy ny tehaka ao. Amen. Faharoa, arabaina isika tompoko fa dia natratra n'izao fety lehibe natokany kristianina rehetra maneran-tany ho fahatsiarovana ny natokavan'i Jesosy Kristy zanak'Andriamanitra tety ambony tany. Dia ilay antsoiny Baiboly hoe mpamonjy ity zao tontolo zao ity. Arabaina isika fa natratra n'izany andro ray lehibe zany ary toka somatsara ato amin'ny tetran'Andriamanitra ity isika mianakavy. Fisaorantsika an'Andriamanitra dia mbola hitehaka faran'izay mafy isika. Amen. Ndao hivavaka tsika ametraka ny fotoana rehetra eo an-tanan'ny Tompo. Andriamanitra lehibe, Andriamanitra tsy to, lay Andriamanitra tena tia anay. Misaotra ny amin'izao fahavelomana nomena ho anay izao, ary misaotra ny amin'izao fitondrana sy fitantanana nataonao ho anay izao ka natratra ny androandroany zahay, ary mbola tonga eto amin'ity tranonao ity, ary mbola afaka manaraka n'izao fitoam-pivavahana izao na dia amin'ny alalany fahitalavitra azy. Misaotra ny amin'izany rehetra izany. Ankehitriny azy dia mametraka ny fotoana rehetra androany hoe ho ambany fitarian'ny fanenao masina izahay, ka ho fahasoavana ho anay tokoa ty fotoana androany ity. Ho anao Andriamanitra tsy to ny dera sy ny aja ary ny voninahitra anio ampitso ary mandrakizay. Amen. Amaky Baiboly avy hatrany isika Salamo 100 andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahadimy. Salamo 100 samy manogelatsofina ary miaino tsara an'ilay afatra. Miobe ho an' Jehova ry tany rehetra, manompo an' Jehova amin'ny fifaliana, makanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoko fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika, dia olony sy ondry fiandriny. Andininy fahefatra ho andreto mpitarika fiderana ho antsika rehetra mito an'ilay teny. Midira eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, ary eo akianjany amin'ny fiderana. Misaora azy mankalaza ny anarany. Fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Raitsika amin'ny tiavan-tanana revitrevitra reto mpitarika fiderana reto, hira telo mifanesy be zao no an'izantsika an'ity fotoam-pivavahana lehibe, tena lehibe androany ity. Halleluja, halleluja. Ny tompoko arabaina daholo tsika rehetra izay tonga eto amin'izao tranon'Andriamanitra izao isika izay any tokantrano ihany koa dia arabaina manokana natratra n'ity andro andro lehibe sady manandaza ity ilay andro izay natokantsika hankalazana na tongavan'i Jesosy tetỳ ambonin'ny tany. Andaontsika hiaraka hitsangana avy hatrany anomboka an'izao fotoana zao amin'ny alalan'ny fisaorana, ka ny fisaorana izay atolotritsika ho an'Andriamanitra androany dia ny fitehafantanana sy ny orakoraka mafy izay ataontsika amin'izao fotoana izao. Halleluja, halleluja, halleluja. Misaotra araiko mankasitraka be dia be anao zany. Tsika raha tonga eto amin'ity toerana ity androany dia noho ny fitiavan'Andriamanitra antsika, satria dia nomeny antsika ny zanany lahatokana mba ho famonjena antsika. Mandondona eo ambaravarany fonao ny famonjena androany. Jesosy mihitsy nefa nomenanao androany, entaniny eo akaikinao hoe andaontsika hitsaoka an' Jesosy, andaontsika hankalaza ny anarany amin'ity androany ity. Jereo eo akaikinao dia lazao izy hoe avy hitsaoka azy, avy hitsaoka azy, satria mendrika fitsaoana tsara indrindra le Jesosy izay ankalazaintsika androany.
Manana tsara ianao androany a hitsaoka an'ilay mpanjaka ny mpanjaka izay tonga eto androany izy no anton'izao fotoana zao a dia andaontsika mentsika voninahitra izy ankalazaintsika ny anarany a satria ho ny baiboly hoe ny anarany a dia atao hoe mahagaga mpanolotsaina Andriamanitra mahery rainy mandrakizay andriany fiadanana afaka ny asa eo amin'ny fiainanao daholo izany anaran'i Jesosy izany a dia andao ary izy ankalazaintsika andao ankalazaintsika ilay mpanjaka ny mpanjaka ilay tompony tompo le roi des rois Andriamanitra ny fiadanana ho amintsika rehetra manatrika atsika eto Jesosy le mpanjaka ny mpanjaka eto izy amin'izao fotoana izao a dia ianao tena hifantoka amin'ny Jesosy aza mieritreritra an'izay mety hoe zavatra manakorotana ny sainao tsony amin'izao fotoana izao fa andao tena hibanjina azy hibanjina ny fahalebiazany iankohaka eo anatrehany satria natao amin'izany isika zavaboarin'Andriamanitra natao iankohaka eo anatrehany natao iondrika eo anatrehany ary natao ankalaza ny anarany isika
dia iondrika eo anatrehantsika amin'izao fotoan'izao Andriamanitra tompona eo indreto ny vahoakanao miondrika eo anatrehanao ianao ilay tomponay ianao ilay tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka miondrika izay manaja anao mitsaoka anao manome voninahitra anao ianao ilay Adonay ilay Andriamanitra tsy miova ho maly sy anio ary mandrakizay ilay izy hatr'izay ka ho mandrakizay miondrika manaja anao izahay Andriamanitra Alleluia
Andriamanitra ndreto izahay fiangonanao miaraka miondritra sy miakoka eo anatrehanao ny amin'izao fitiavana lehibe nitiavanao anay zanak'olombelona izao ary izay rehetra tonga ato amin'ity tranonao ity sy ireo namanay manaraka an'izao fotoam-pivavahana izao amin'ny alalan'ny fahitalavitra na Facebook na YouTube dia tena misaotra sy mankasitraka anao fa vavolombelona ny fitiavanao tokoa zahay efa eo an-tananao zahay ankehitriny ka dia misaotra miankohaka manome voninahitra anao Andriamanitra Jesu itiana atao avy amin'ny fonao rehetra zaniry zany efa manarika an'Andriamanitra isika ankehitriny efa eo alohany seza fiandriana antsika amin'izao fotoana izao etiana Jesu ndreto izahay ndreto izahay amen Jesu ndreto izahay Jesu ndreto izahay hoanao misaotra Andriamanitra misaotra amin'ny anaran'i Jesosy fa afaka manatona ny seza fiandranany fahasoavanao izahay ankehitriny halleluja halleluja amen makatoerantsika tompoko roso amin'ny fandraisana ny fanasan'ny tompo isika amin'izao fotoana izao koa raha misy baiboly ny an-tananao dia sokafy ao amin'ny boky ny Korinthiana voalohany toko 1:10 dia vakiana ny 7:20 manomboka io zany no vakiantsika samy mihaino tsara fa izao efa nandray tamin'ny tompo izay natolotra anareo kosa fa Jesosy tompo tamin'iny alina iny izay namadiana azy dia nandray mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakiny ka hoy izy ity no tenako anareo zao no ataovy ho fahatsiarovana 5:20 dia araka izany koa ny kapoaka rehefa nihinana dia hoy izy ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako zao no ataovy ho fahatsiarovanahy nao vina no misotra anareo 20 fa nao vina ianareo no mihinana ito mofo itony sy misotra ny kapoaka dia manambara fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina andray fanasan'ny tompontsika androany hinana ny mofo isika lay tandido ny tenan'i Jesosy izay efa notorotorony no potipotena teo ambony azo fijaliana izay efa maty ihany koa teo ambony azo fijaliana niaritra zany rehetrarehetra zany mantsy Jesosy Kristy voalohany ho fitondrana ny fahotantsika zanak'olombelona rehetra ka na iza ny iza mpanota mitatao fahotana dia zay fahafatesan'i Jesosy teo ambony azo fijaliana izay raha inoantsika dia misy hery manafika antsika amin'ny fahotana notorotorona ihany koa ny tenan'i Jesosy lompitena teo ambony azo fijaliana ary raha ny voalaza amin'ny faminaniana nentin'i Isaia no dinihana dia tsy nisy nahafantarana azy olona intsony niaritra n'izany rehetrarehetra zany Jesosy ho fanasitranana ny aretintsika ho antsika izay marary ka mity androandroany ity zany raha ohatra ka inoantsika
ny famarinana zany teny izany dia ho amarinin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika izany. Raha mandray fanasàn-tompo zany ianao androany mihinana mofo dia isy herin'Andriamanitra amonjy sy hanafaka anao amin'ny fahotana. Izay tsy mety amintsika intsony ny mbola hitoetra ho mpanota na hitoetra ilanja fahotana satria mampisaraka atsika amin'Andriamanitra izany. Tsy ahitantsika zavatsoa, tsy ahitantsika fahasoavana, tsy ahitantsika ny tanan'Andriamanitra eo amintsika ny fahotana. Androany zao izay mandray fanasan'ny tompo amin'ny fony rehetra dia ho sitrana izy. Na ino na ino retinao amin'ny anaran'i Jesosy ho sitrana ianao, ho sitrana ianao. Alleloia. Fahasoavana lehibe nge zany ry havana hoe marary ianao dia tapoka tsy nampozinao, sitrana ianao. Itsony vavolombelona aminareo azy zao fa tena misy fanatranana ny finoana ny kapoka nazo an Jesosy. Ohatra zao ny amin'ny tiralahy makasary ity, io zany zao no joroko vavolombelona aminareo. Bevoka ny vadiny, nanomboka teo fatelo volana teo raha tsy diso fitadidiako dia mandeha raha tsy mijanona ny vadiny. Tsabona tamin'ny hôpitaly efa mananika volana raika tsy mijanona mandeha raha ny vadiny. Dia zao ny teny dokotera araka fitadidiako, tena tsy tana intsony io zaza io izy, tsy tana intsony io zaza io fa be loatra ny raha very, tsy mijanona isan'andro tia-trano any amin'ny hôpitaly. Fa zareo kosa nino fa ain'Andriamanitra zavatra rehetra. Amen. Amen. Ary ny fianakaviana aza dia efa nilobava hoe tsy sevitra intsony, aza mandany vola hitsapiteny intsony fa tsy maintsy votsotro zaza io. Ary raha velona azy io zaza io teraka somatsara, sampony. Ohatr'izay mihitsy ny fiten'ny fianakaviana, sampony. Dia le izy tokoa nge rehefa dinidinina akaiky dia akaiky ny teny dokotera, ny tenin'ny olona, tena mitombona be, tena mitombona. Votsotro io zaza io. Ray volana ve ianao olona bevoka mandeha ratsy mijanona, ahoana tsy votsitra. Ary raha velona ihany le zaza possible hoe sampona dia mivoaka ny hôpitaly zareo satria mino izy fa mahagaga Andriamanitra, mino zareo fa mpanompon'Andriamanitra ny tena dia tonga tao amin'ny biraoko tao, telo mianaka zareo ny tonga tao. Dia nataoko ny vavaka, nataoko ny tsodrano dia raina Jesosy. Fataorina zay nitsahatra le raha. Ndao hiteka mafan'Andriamanitra isika, nitsahatra le raha ary taorina zay salama ary teraka somatsara. Za am'izao mihitsy no nitrotro ny zanak'izy ireo natao fitsofan-drano teto amin'ny toerana ety. Mbola salama le zaza maraka ankehitriny. Avy aiza ny fotry zany satria efa nentin'i Jesosy teo ambony azy fijaliana ny aretina rehetra na inona karazany zay mpahazo antsika zanak'olombelona. Ka raha mandray fanasan-tompo anao androany, inana le mofo amin'ny anaran'i Jesosy, inana fahasoavana ianao, ho afaka amin'ny fahotana ianao, ho sitrana amin'ny aretina ianao. Famesantsika voninahitra an'Andriamanitra, andaontsika teka mafy. Alleluia. Amen. Dia tahaka izany ihany koa ny amin'ny kapoaka, ny amin'ny le divay, nalatsaka ny ran'i Jesosy. Mba atao inona? Famelan-keloka. Antsika zanak'olombelona, ho fampihavanana antsika zanak'olombelona amin'Andriamanitra. Halleluia. Tsy tsika no niezaka hiavana tamin'Andriamanitra na hoe tady famelan-keloka, fa Andriamanitra mihitsy no efa nitiantsika voalohany. Izy mihitsy no efa nitiantsika voalohany, izy no nanodihana voalohany. Ka raha ndray fanasan-tompo anao androany dia iserin'Andriamanitra iantefany amintsika eny hitondra famelan-keloka, hitondra antsika mba ho vita fihavanana amin'Andriamanitra. Ary fahasoavana nge zany hoe voavela heloka ianao,
hoe vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Ahoana ny baiboly? Salamo, sambatra ny olona zay voavelona ny elony ary voasarona ny fahotany. Sambatra, tena sambatra, tena sambatra. Amen, amen, halleloia. Ary akoatran'izany hoy aho hoe safady vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao. Mahafinaritra be nge zany e, hoe ianao sy Andriamanitra tsisy mampisaraka anao aminy. Halleloia, halleloia. Androany raha mandray fanasany tompo anao, zany rehetra izany ho amarin'Andriamanitra eo amintsika rehetra. Satria efa nanao amena ihany anao, dia anao hanao amena faran'izay mafibe. Halleloia. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery ihany. Fa ny teniko farany dia ilay voalaza ato amin'ny Korintiana voalohany ihany, 2:12, fananarana izy ity. Eo amin'ny 9:20 manomboka vakiny. Koa nazovo no mihinana ny mofo sy misotro kapoaky ny tompo amin'ny efanahy tsy mendrika, dia homeloka ny amin'ny tena sy ny rano-tompo izy. Voaka ny olona amantitra ny tenany, dia aoka izy hihinana ny mofo sy sotro kapoaka. Fa zay rehetra mihinana sy misotro, dia mihinana sy misotro fanamelona ho an'ny tenany, raha tsy mamantatra ny tena izy. Noho izany dia betsaka no marary sy marofy eo aminareo, ary maro ihany no efa nitomandry. Mila mitandrina be tsika, tsy atsika atao fombafomba na fahazarana ny mandray fanasan'ny tompo. Raha ohatra ka manana toetra, manana toe-panahy tsy mendrika ianao, zany hoe kristiana ianao, olon'Andriamanitra ianao, kanefa inona ny fiainanao? Ratsy toetra, ratsy fo, ratsy saina, mbola manota takan-jetylisy, mbola manao takafanao ny olona zao tontolo zao, tsy hita ny mampiavaka anao amin'Andriamanitra. Ry havano, aza sasa foana mandray fanasan'ny tompo. Fa araka voasoratra io, lasa mihinana sy misotro fanameloana ianao. Tokony ho fahasoavana ndray sika androany, lasa fanameloana ndray no ho tonga any aminao. Fa ity anefa tsy mety. Mahazava ny tenin'ny paster, mahazava ny fanazavana ataony. Za androany tsy andray fanasan'ny tompo. Fa manina anao tsy mety mandray, nefa anao mpino, nefa anao olon'Andriamanitra. Dikany ve hoe za tsy mbola hiala amin'ity fahotany ity, tsy mbola hiala amin'ity toetra na toe-panahy tsy mendrika ity? Ratsy be nge zany e. Ianao tonga eto, dia ianao tsy tapa-kevitra ny hiala, tsy tapa-kevitra ny hiala amin'ny toetra ratsy na ny toe-panahy ratsy, dia zay mahatonga anao hoe za tsy andray fanasan'ny tompo. Tsy mety zany. Fa ny andrasan'Andriamanitra aminao, rehefa fantatrao fa ratsy ny toetranao, ratsy ny toe-panahinao, dia ny baiboly mibebay ianao. Mibebay ianao, mialamy zany toetra ratsy na toe-panahy ratsy zany, ary aza verina amin'izany itsony. Sa ianao tsy te handray fahasoavana amin'ity farantaona ity? Sa ianao tsy te handray zavatsoa avy any an-dalitra avy amin'Andriamanitra amin'ny taona ho avy iny? Sa ianao mieritreritra fa vitanao foana ny fiainanao? Mibeba malaky amin'ity androandroany ity. Amen. Andao aritsika iroso andray fanasan'ny tompo. Ho anareo tompony andraikitra mikarakara an'izany, mandroso ty aloana ety. Dia ty aloana ety avy hatrany dia hivavaka tsika. Tsika eny toerana ihany koa avy hatrany dia hivavaka. Apetrao amin'ny fonao ny tananao, dia arak'ilay nampianarina no azavany atao mihitsy aoko ho zay ny tombavakao, tombavakantsika rehetra amin'ity androandroany ety. Ndao aritra. Na ianareo no tokantrano aza, dia manaova vavaka arak'izay nanentanako izay tompoko. Ataovy amin'ny fonao rehetra, tsy fombafomba na fahazarana, fa tena amin'ny fo no irosonao amin'ity androandroany ety ho an'i Jesosy. Ndao tonga dia vavakantsika rehetra. Samy mivavaka amin'ny fony rehetra. Ho antsika mpitarika fiderana, mivavaha amin'ny fotsika manontolo, atao vohatra isika mpitarika ety anoloana. Samy mivavaka tsika.
samy vavaka izy dia afaka mandroso isika zay tsy manana mofo eny an-tanana afaka mandroso isika. Iarahantsika manao le ira hoe nandao anao ela ao raiky io. Akipimasinao aoka analika an'Andriamanitra ianao miverena amin'Andriamanitra, miverena amin'Andriamanitra, miverena amin'ilay fitiavana voalohany. Fatazako ny sandrinao indro fatazako ny sandrinao sao de teo diao maniry mba isakambina remo sao de teo diao petamiao raio malano rasonita nako tetamiao raio malano rasonita nako. Dia ho zarany amintsika eny ny kapoaka misy ny divay amin'izao fotoana izao mitsakantsika eny toerana misy antsika.
tsy fombafomba na fazarana ho iaho no andraisantsika amin'ny fanasan-tompo androany ary zay matoka mampahirantsika rehetra hoe mivava tsara mivava ary ateo avy amin'ny fonao rehetra zany vavaka izany fa Andriamanitra mindra fo amela heloka ka ho fahasoavanao atsika ny fandraisana fanasan-tompo tanterantsika androany. Halleluja, halleluja. Halleluja, halleluja. Misaotra tompo, misaotra, 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 misaotra. Maniry mafy ao iarahantsika manao amin'ny fotsika rehetra zany iry zany arak'ilay tohikira mihitsy noaka ho asianao ho an'Andriamanitra amin'ity androandroany ity. Maniry mafy ao. Fijalinao tsy misy toeran-kafa Niazo fijalina no hitazanako niazo fijaliana hitazanako ny tenanao zay mijalo mahoavitro misaotra tompo misaotra sy makasitraka anao zahay ny amin'ity androandroany ity andro zay tomanao anay mba andray ny fanasan'ny tompo ary araka ny tenina loka fahafampanomponao teo na izany izy aminay andray azany fandraisan'ny fanasan'ny tompo zany amin'ny fanametrika dia andray fahasoavana izahay andray fahasoavana izahay dia ino tsara ny voasoratra rehefa niona tamin'ireo mpianatra Jesosy dia nandray mofo izy dia nisaotra an'Andriamanitra ray dia zao ny teniny avy eo novakiny le mofo dia hoy izy hano ity ny tenako zao no ataovy fahatsiarovanahy no vina no vina no mihina ny tomofo itony ianareo rehefa mihina ny tomofo itony ianareo dia manambara ny fahafatesako aza donona mihitsy zany ho Jesosy mandra-piaviko raha lasana bavy amin'ny foloana no nrasantsika fa tena ny tompo iny ho fiainatanantsika iny ka dia hano
rehefa vitsy zany dia nandray ny kapoaka misy ny divay Jesosy dia mbola nisaotra ihany koa izy ary zao ny teniny tamin'ireo mpianatra ity ny rako sotroinareo ity fa ity no ilay fanekena vaovao natao ho anareo sy ny ray ho famonjena ny maro ka androany raiso amin'ny finoana ny kapoaka misy ny divaina tananao sotroy ho fahatsiarovanao ny fahafatesan'i Jesosy teo ambony hazo fijaliana atao avy amin'ny fanahy mendrika tena mendrika izany mba tena ho fahasoavana ona tokoa ny fandraisana ny fanasan-tompo androany sotroinareo izany misotranao Andriamanitra misotra tompo fa soavina lehibe ao anay ny fahafahanay nandray fanasan-tompo androany misotra iarahantsika manao andiny voalohany ihany amin'ilay hira hoe anao ao tompo ao avy amin'ny fonao rehetra zany hira iarahantsika manao zany manakaky izany lalivovana mivotraka izanako misaotra Andriamanitra ny amin'ny fahasoavana lehibe nampombanao anay tamin'ity androandroany ity misaotra amin'ny anaran'i Jesosy amen makatoerantsika tompoko andaontsika hitondra ny fanatitra amin'ity maraina ity androany zany no anomezanao ny fanatitra satria androany ny fotoam-pivavahana farany Alahady ataontsika amin'ny tetoana 2024 ity atao avy amin'ny fonao rehetra ny fanatitra izany ny amin'ny ampafolo-karena moa izay fahafanaontsika isika fotoam-pivavahana tanterao amin'ny finoana satria mino an'Andriamanitra ny teny anao dia tanterao amin'ny finoana izany ka dia mandroso itsika izay hitondra ny ampafolo-karena mandroso aty anoloana eo ihany koa moa ny fanoana antsika ny misaontsika mandroso dia tataza manokana eny toerana ny fanatitra mazatra mbola hiderana Andriamanitra sika rehetra ao anatin'izany tompoko Ni fanzaka ni tany anda
mahatsiary izao andro nateranao izao ao tompo dia anolotra fanatitra Jesosy io omeko anao ny fiainako tsisy ho tazoniko fa eto atao tsy izaho intsony no velona fianao Kristy no manjaka anatyko aho zay tianao atao zay tianao atao tompo avelako izay tianao atao tompo ataovy amiko olaniko ny androm-piainako iderako anao ny androm-piainako iderako anao isaorako ny anaranao isaorako ny anarana Jesosy io omeko anao ny fiainako Jesosy io omeko anao ny fiainako tsisy ho tazoniko fa eto anao tsy izaho intsony no velona fa Kristy no velona ato anahy intsony no velona fianao Kristy no anjaka anatyko aho zay tianao atao tompo avelako izay tianao atao tompo ataovy amiko olaniko ny androm-piainako iderako anao isaorako ny anarana Jesosy io omeko anao ny fiainako Jesosy io omeko anao ny fiainako tsisy ho tazoniko fa eto anao tsy izaho intsony no velona fianao Kristy no anjaka anatyko aho zay tianao atao tompo avelako izay tianao atao tompo ataovy amiko olaniko ny androm-piainako iderako anao isaorako ny anarana amen sokafy ny baiboly Isaia 7:5 faminaniana mikasany amin'ny Jesosy izy ity ny voasoratra eto zany zao a dia ny anarana zay ilazana an Jesosy Kristy toy zao ny voasoratra Isaia 7:5 mastorantsika tompoko fa zaza no teraka ho antsika zaza lano omenatsika Jesosy zany io voalaza io hoe zaza sy zazalahy ary ny fanapahany dia eo antsorony ary ny anarany le zaza ny anaran'ilay zazalahy ny anaran'i Jesosy
atao hoe magaga, mpanolo-tsaina, Andriamanitra mahery, ray ny mandrakizay andriany fiadanana. Sokafantsika indray amin'ny baiboly ato amin'ny bokin'ny Lioka toko 2 dia ny 9:9 ka hatramin'ny 9:11. Lioka toko 2 9:9 ka hatramin'ny 9:11. Ato amin'ny écran ihany no amakiko azy. Ary nisy mpiandro tamin'izany tany izany nitoetra tany an-tsaha, nitandrina ny ondriny tamin'ny alina. Ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilana. Enga ane ka ahita anjely mitsangana eo anilantsika isika. Fa zavatra normaly zany eo amin'ny fiainan'ny olona manompan'Andriamanitra. Ary nisy anjelin'ny tompo nitsangana teo anilany, ary nivoninahitry ny tompo na nelatrelatra manodidina azy, ka raiky tahotra indrindra izy. Ary ilay anjely nitsangana teo anilany taminy, asa matahotra ianareo, fa indro milasa telo sy mafaly aminareo ao, dia fifaliana lehibe zay ho an'ny olona rehetra, fa mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tanàna Davida dia Kristy tompo. Jesosy lay voalaza hoe zazalahy, lay nateraka tamin'io andro io dia nomena anarana hoe mpamonjy. Ary zao no famantarana ho anareo, ianareo ahita zazakely voadidina laman-jaza sady mandry eo am-pinanam-bilona. Taorina izay indray dia nisy anjely maro be avy any an-danitra niseho tapoka niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra nanao hoe voninahitra any amin'ny avindrindra ho an'ny Andriamanitra, ary ity ilay tena mampahery, ary fiadanana hoety ambony tany ho an'ny olona ankasitrahana. Andao hiteka mafy an'Andriamanitra isika tompo. Ambola ataovy mafy an'ny tehaka. Amafisiko amintsika rehetra fiangonana manarika ty fotoam-bavaka ity, na ianareo fiangonana kristianina zay any atokantrano any manaraka ny fotoam-bavaka amin'ny alalan'ny fahitalavitra. Amafisiko amintsika rehetra fa lehibe sy tena lehibe ny fitiavan'Andriamanitra antsika zanak'olombelona. Amen. Marina fa efa nandova ny fahotana zay nataon'ny Adamasevy itsika. Taorinany nahalavany Adamasevy dia lasa mpanota avokoa ny zanak'olombelona rehetra. Mazava be mihitsy ny voalaza amin'ny bokin'ny Romanina hoe fa samy efa nanota izy rehetra ka tsy misy manana voninahitr'Andriamanitra. Tany am-boalohany rehefa naharina zanak'olombelona Andriamanitra dia mitafy ny voninahitr'Andriamanitra ny olombelona. Ny olona moa ny fandikan'ny olona azy moa dia hoe nitanjaka Adamasevy, nitanjaka niboridana. Tsy atompoko tsy nitanjaka tsy niboridana, fa nitafy, tsy nitafy lamba tahaka antsika izao, fa nitafy ny voninahitr'Andriamanitra, zany i Adamasevy. Ary no manin'Andriamanitra ho amin'izany ny taranaka rehetra mifandimby. Fa rehefa nanota i Adamasevy, lafo teo anatrel'Andriamanitra i Adamasevy, satria nandany tenin'Andriamanitra fa nanaiky ny teny devoly dia niala teo aminy ilay voninahitra. Niala teo amin'ilay voninahitra, niala tamin'ny taranaka rehetra nifandimby ny voninahitra. Dia batokany i Adamasevy tsy tanjaka, tsy boridana araka ny eritreritra ny sasany, dia voatery nampitafian'Andriamanitra. Ry zareo aloha niezaka nanary nienatra teo aminy dia nitafy ravikazo, fa tateorian'Andriamanitra nampitafy azy hoditra biby, ilay cuir véritable. Dia rehefa tena mandinika amin'ny baiboly aho dia hitako
fa tena lehibe te lehibe ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Na dia zany ary no nataon'ny Adama sy Eva, ary na dia nandimby ny fahotana nataon'ny Adama sy Eva ary isika taranaka teoriana. Ary ny fitiavana izay nasehon'Andriamanitra atsika olombelona, tena tokony hampahiranao izy ity, ampisaotrana ho an'Andriamanitra, dia fitiavana mandrakizay, fitiavana tsy manam-pataperana. Amen. Alleluia. Halleluia. Dia rehefa diniko ny baiboly dia nataon'Andriamanitra ho tsapatsika zanak'olombelona ny herin'izany fitiavana izay efa nomen'Andriamanitra atsika izany. Io fitiavan'Andriamanitra io mantsy misy hery magaga miasa. Ka raha mino isika ny fitiavan'Andriamanitra, tena mino ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra, dia ino ho ataon'Andriamanitra tsapatsika ny akon'izany fitiavan'Andriamanitra izany. Toy ny hoe famonjena antsika ho afaka amin'ny fahotana, toy ny hoe famonjena antsika ho afaka amin'ny aretina, toy ny hoe famonjena antsika ho afaka amin'ny gadrany devoly, toy ny hoe famonjena antsika ho afaka amin'ireo ozona izay ny tatao, toy ny hoe famonjena antsika ho afaka amin'ny fantrana velona, toy ny hoe ny fiainantsika lasa fiainana voata mandra-piaviny Jesosy eny amin'ny raolanitra. Ary amin'ny farany aorian'ny fiainana izay iainantsika eto ambony tany ity, dia le fitiavan'Andriamanitra sy ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra dia manomana ny fiainantsika ho amin'ilay fiainana mandrakizay. Fisaorantsika an'Andriamanitra ry havana malala, andao iretina hiteka faran'izay mape isika, andao teka sy horakoraka mape isika. Alleluia. Amen. Ka mba hatoka ny fitiavan'Andriamanitra io tena arabaky teny hoe isy fiantraika ny fiainantsika, isy akony arabaky teny ny fiainantsika, dia takin'Andriamanitra isika tonga manarika ity fotoam-pivavahana ity, isika izay manaraka izao fotoam-pivavahana izao, mba ino a Jesosy zanak'Andriamanitra. Amen. Ary tsy mijanona treo fa ino a Jesosy sy ny fanavotana nataon'i Jesosy teo amboniny hazo fijaliana. Amen. Mila mino amin'ny fotsika mantsy isika fa tena zanak'Andriamanitra Jesosy. Mila mino amin'ny fotsika isika fa ny anaran'i Jesosy dia mpamonjy. Ary mila mitsika fa izay manana azy mitoetra ao anaty dia ahita amin'ny famonjeny. Mila mino isika fa lay magaga Jesosy araka faminaniana nentin'i Isaia. Ary mila mino isika fa isy akony ny fiainantsika resaka fahagagana ny fananana Jesosy ao anaty. Mila mino isika fa mpanolotsaina Jesosy, satria izay ny anarana. Ka ny ako izany ny fiainantsika ilaina inotsika fa anome saina sy fahendrenantsika izy mandritra fahavelomantsika eto ambony tany ity. Amen. Mba tsy hananao foana ianao, mba tsy ho diso lala ianao, fa saina avy amin'Andriamanitra mihitsy no hipetraka eo aminao. Mila mino isika fa Jesosy dia Rainy mandrakizay. Ary mila mino isika fa ny ako izany dia zao raha nandray zavatsoa ianao tamin'Andriamanitra dia ho ataon'Andriamanitra mandrakizay zany zavatsoa zany. Mila mino isika fa Andriamanitra mahery no anarana entin'i Jesosy. Dia manao ahoana reny fiainantsika raha monina ao anatinao tokoa ilay Andriamanitra mahery dia hitany voninahitr'Andriamanitra tokoa ianao. Mila mino isika fa andrian'ny fiadanana Jesosy Kristy. Inona moa tiana ambara amin'izany? Izay rehetra tonga amin'i Jesosy dia hitoeran'ny fiadanana. Dao hiteka mafy an'Andriamanitra ihany isika. Asio teka faran'izay mafy.
Alleloia, alleloia. Noho zany amin'ity androandroany ity dia manana finoana ary ekeo amin'ny folo rehetra fa zany rehetrarehetra tataraiko aminareo zany no tian'Andriamanitra hitondranantsika tsy hoe manomboka androany fotsiny fa ho mandrakizay mandrakizay. Amen, amen. Dia araka ny namarako taminareo a dia izao lehibe ny fitiavan'Andriamanitra izay efa nitiavany antsika ary tian'Andriamanitra ho tsapantsika mivaingana eo amin'ny fiainantsika ny heriny zany fitiavan'Andriamanitra izany mandritry ny androm-piainantsika rehetra amin'Andriamanitra mantsy a raha nomen'Andriamanitra antsika Jesosy zanany lay voalaza hoe mpamonjy, lay voalaza hoe magaga, lay voalaza hoe mpalotsaina, lay voalaza hoe rainy mandrakizay, lay voalaza hoe Andriamanitra mahery, lay voalaza hoe andrian'ny fiadanana. Raha nomen'Andriamanitra antsika Jesosy dia tsy ampy fotsiny hoe titre sy etikety zany no entintsika amin'izao vaninandro zao fa ny tian'Andriamanitra dia ity ho tsapanao foana mandritry ny androm-piainanao ny androm-piainantsika rehetra ny herin'ny fitiavan'Andriamanitra. Amen. Tiany ianao tena hoe ho afaka amin'ny fahotana, tiany ianao ho afaka amin'ireo gadra nentin'ny devoly namatotra anao, tiany ianao ho afaka amin'ireo osina mitatao, tiany ianao mba ho sitrana amin'ny aretina, tiany ianao ho afaka mifantotrana, tiany ianao mandritra fahavelomana eto ambody tany ety ho voatahy. Fa ny condition na ny fepetra dia hitsotra, mila manana finoana ianao, mila manana finoana ianao. Tsy efa haintsika tsy enjery ve tompoko le tenin'ny baiboly Hébreu 1:5 teny efa fambarako amintsika rehetra matetika zay manatona an'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy izy, tsy maintsy mino fa misy izy ary tsy maintsy mino fa mpamaly soa ho an'izay rehetra mitady azy izy. Amen. Androany zany ianao tsy maintsy mino fa mpamonjy Jesosy, tsy maintsy mino fa magaga Jesosy, tsy maintsy mino fa mpanotsaina Jesosy, tsy maintsy mino fa rainy mandrakizay Jesosy, tsy maintsy mino fa andrian'ny fiadanana Jesosy, tsy maintsy mino fa Andriamanitra mahery Jesosy. Rehefa manana izay finoana izay ianao dia amin'ny karazan'ireo zavatsoa, ireo zavatra lehibe zay tena tsy takatra saina amampahalalana ananany zanak'olombelona ho takariny, tsy takatra saina ireo zavatsoa sy ireo fahasoavana lehibe ho ataon'Andriamanitra eo aminao. Ao amin'Andriamanitra mantsy tsy misy fizatavan'olona, ara-baka teny tsy misy fizatavan'olona. Ame ohatra anankiray aho dia ny tantaran'ny Sadraka sy Mesaka Abedinego. Tantaran'ny baiboly a fa nanangana sarivongana volamena ny mpanjaka Nebokadnezara, mpanjaka amin'ny Babilôna. Vakina amin'ny baiboly Daniel 3:7 Nebokadnezara mpanjaka nanao sariola volamena empolakio ny avony, arenina-kio ny sakany, dia natsangany teo amin'ny tany lemaka dora tamin'ny feny Babilôna izany. Dia avy eo namoaka didy Nebokadnezara mpanjaka fa na iza mandre feona mozika mafanena, mandre feona anjomara makotrokotroka, mandre feona mozika amin'ny karazana dia tsy maintsy hoy Nebokadnezara mpanjaka tsy maintsy miakohaka sy mivavaka amin'izany sarivongana volamena natsangan'izany ny fokom-pirenena rehetra, tsy misy avahana io. Fa zay tsy mety miakohaka, tsy mety mivavaka
dia ny manina ho azy ny laforo misy afo mirehatra. Tao anatin'izany dia nisy telo ny rahalahy Sadraka sy Mesaka ary Abedinego no anarana nampitondrana azy ireo. Marina fa jiosy izy telo ny rahalahy. Jehovah Andriamanitra no Andriamanitra ivavahana, Jehovah Andriamanitra no Andriamanitra natao hodimpony. Ary ho azy telo ny rahalahy zavapady aminy izany hoe hivadika amin'Andriamanitra. Na ihany koa hoe eo koa ka eo alohan'ny sarivongana, na sarivongana inona io na sarivongana inona io, sy ny hoe hivavaka amin'ilay sarivongana. Dia ndray andro azy naneno mafy faran'izay mafy tokoa ny feona mozika, ny feona anjomara, na nakoako tao amin'ilay fanjakana Babiloniana. Avy hatrany dia nirohatra daholo ny olona rehetra, ny akohoka ary ny vavaka tamin'ilay sarivongana volamena natsanga mpanjaka. Fa izy telo ny rahalahy kosa, ilay nomena anarana hoe Sadraka sy Mesaka ary Abedinego, tsy nanao an'izany izy. Eny ny mpanjaka aza fa tsy nanao an'izany izy dia nampiantsoana. Avinareo telo ny rahalahy aty, zao no teniko aminareo, fa naninareo ve? Ninareo ve ny tsy mba hiakohoka amin'ny sarivongana volamena sy tsy vavaka amin'ny sarivongana volamena natsangako? Mampitandrina anareo telo ny rahalahy. Fa raha tsy akohoka ianareo, tsy vavaka, dia miandra anareo itsy laforo misy afo mirehitra itsy. Ny sazanareo hodoranao ary no faty mihitsy. Tsotra ny tenin'izy telo ny rahalahy. Inona ny antony natoka azy telo ny rahalahy namaly ny mpanjaka? Satria tao amin'ny finoana, ny finoana an'Andriamanitra izay tompony sy vavahany, ny finoana fa ny Andriamanitra tompony sy vavahany dia Andriamanitra mahavoavoatsy azy ireo na dia amin'ny sarotra indrindra azy. Ry havana toka eto, manoloana zao fiarantsika manompa an'Andriamanitra izao, aoka tsy fombafomba na fahazarana fotsiny ny anompoana ao an'Andriamanitra. Aoka ihany koa tsy ho fahafantarana ara-tsaina, ara-pahalalana fotsiny ny fahafantaranao an'Andriamanitra. Fa ilainy isika tena manana finoana fa misy Andriamanitra, tena manana finoana fa mahery dia mahery ny Andriamanitsika, tena manana finoana fa ilay fitiavana izay efa nitiavana Andriamanitra antsika dia fitiavana misy hery tena magaga miaso amin'ny fiainantsika. Ilaina ihany koa tsika manana finoana fa arak'ireo anarana nampitondrana Jesosy, arak'ireo anaran'ireo no hitranga eo amin'ny fiainantsika. Mila manana finoantsika ry havana. Zava-poana zao fampotsika an'Andriamanitra zao raha ohatra ka tsy eo amintsika ny finoana tahaka izany any an-tanako anareo izany. Dia izao no tenisy telo ny rahalahy. Tsy misy antony tokony hamaliana ianao ry mpanjaka. Tianay ny mampafantatra anao Andriamanitra mpanjaka, tianay ny mampafantatra anao fa ny Andriamanitra ivavahanay sy ny Andriamanitra tomponay dia mahavoavonjy anay amin'ny io laforo misy afo mirehitra namboarinao io, mahavoavonjy anay amin'ny tananao io ry mpanjaka. Tena naseho mihitsy ny finoana. Dia fanampy izay, zao ihany koa mbola teninay ry mpanjaka, ary na dia tsy hamonjy anay ny Andriamanitray no ny ato manokana, zahay tsy vadika aminy, zahay tsy ala aminy. Ry havanao, soratana izany tantara izany ho fanentanana antsika hoe manoloana zao fampontsika an'Andriamanitra izao dia mbola mahafisika ihany. Manana finoana an'Andriamanitra ianao, manana finoana ny herin'ny fitiavany ianao, manana finoana ny amin'ny akony ny fitiavan'Andriamanitra izay ho hamarin'Andriamanitra ny fiainantsika, manana finoana fa arak'ireo anarana nampitondrana Jesosy ireo no hitrango ny fiainantsika amin'ity taona ity sy amin'ity taona vaovao ho raisika tsy ho ela iny. Fanampy izay, raha sanatria ka misy ny fahatsopana tianana tonga eo ny fiainanao, toy ny hoe valim-bavaka tsy azo, toy ny hoe olana tsy mivaha,
na hoe toresy mihitsy ary ianao teoloniady, aza mba mivadika amin'Andriamanitra zany ianao, aza mba mivadika amin'izany ianao. Le toetra, le toepanahy nananany Sadraka sy Mesaka ry Abednego zany aoka ho hita eo fiainatsika. Ahoana hoy izy telon-dralahy? Na dia tsy hamonjy anery ny Andriamanitra ay, sanatria aminay tsy vadika amin'izahay, tsy vadika amin'izahay, tsy akoka sy tsy vavaka amin'ny sarivongana ny volamena natsanganao zahay. Dia raina ny tompo, rehefa hitan'Andriamanitra avy any an-danitra ny finoana lehibe nananan'izy telon-dralahy, nanao hetsika Andriamanitra. Samborina tokoa izy telon-dralahy, miaramila tao amin'ilay fitondram-panjakana tena matanjaka indrindra no sambotra azy telon-dralahy, namatotra azy telon-dralahy, nanipy azy telon-dralahy tao anatin'ilay lafaoro misy afo mirehitra. Ary mipirofo fa tena nahery faratapony ny herin'ilay lafaoro le olona nanipy azy telon-dralahy tao anatin'ilay lafaoro, zareo indray no may maty. Fa izy telon-dralahy kosa afaka nandendeha tao anatin'ilay lafaoro, zany hoe tsy nanan-kery tamin'izy ireo ny herin'ilay lafaoro misy afo mirehitra. Gaga ny mpanjaka, ahoana ary zany, masoko ve mandroa? Azafady kery kiparetra, tsy telo lahy ve na tsy pitsika tao? Ia, telo lahy. Ka nahoana no lasa efada? Ary amin'izay izy efada mandehandeha ao anaty lafaoro misy afo mirehitra. Mahita an'izany ve ianareo? Mahita an'izany izahay. Ireo ekipa niara-niasa tamin'ny Nebokadnezara. Dia nanatona an'ilay lafaoro misy afo mirehitra Nebokadnezara. Mivoa tao ianareo telon-dralahy hoe, voaka tao sy telon-dralahy. Tsambikiny. Gaga ny mpanjaka, gaga ny olona rehetra. Fa na dia singam-bolony ary tsy nikaikiny. Ny fitafiny tsy misy fofolafa akory. Arabaka teny tsy nanan-kery tamin'ny ilay lafaoro misy afo mirehitra. Avy aiza zany? Avy amin'izy zany? Iza tao ambadika zany? Ny finoana an'Andriamanitra sy ny hery ny fitiavan'Andriamanitra no fototr'izany rehetra izany. Koa raha manana finoana tahaka ny nananany Sadraka sy Mesaka ry Abednego isika fiangonana, tiako manambara amintsika fa hita zavatra lehibe tsika amin'ity taona ity. Ahita zavatra lehibe mihoatra n'izany ankotsika amin'ny taona ho avy. Amin'ny anarana Jesosy ho tanteraka an'izany. Ho tanteraka amin'izay manao amainina mafy be. Asio teka arorakoraka mabe tompoko. Halleluia. Dia mbola anome ohatra anankiray ihany aho. Dia ny tantaran'ireo mpianatra, dia ny mpianatra Jesosy nandeha lakana ka sendra ny tafiotra mahery, sendra ny onjan-dranomasina nanonja be. Dia nandeha lakana tokoa Jesosy sy ireo mpianatra. Dia ny mampahery moa, tsy hoe ny mpianatra irery ihany no nandeha lakana tamin'io alina io, fa miaraka tamin'ny tao Jesosy. Zao ny teniko aminareo, raha tena an'Andriamanitra isika no Jesosy Kristy zay efa ninontsika, zay efa noraisitsika, dia tiako manamafy fa tsy irery zany ianao hitambody tany ity. Nieritreritro no milaza ny tenanao, irery ianao, malona ny olona, malona ny ady, malona ny zavatra sarotra, fa tsy irery zany ianao. Ny zavatra hitany masinao sy miatra aminao no miampanganao hoe irery ianao io, miady rery ianao io. Tsia, tsy irery ianao, tsy miady rery ianao, fa ny tompontsika dia miaraka amintsika foana. Zany ihany ny zava-nisy tamin'ny andron'ireo mpianatra. Nandeha lakana ireo mpianatra, tsy napozina, tonga tafiotra, nalonja ny ranomasina. Dia niady rery ny mpianatra, araka fahafantarany azy. Tsia, tsy mamela any mpianatra hiady rery Jesosy. Ary androany, vaovao mafaly, tsy mamela anao hiady rery ny tombo Jesosy. Amen. Zao ny teny aloka ny vavany. Indro ombanareo mandrakariva
ambara-patoka fatapera zao tontolo zao. Ao anaty tefitrano ity isika miaraka amintsika eto Jesosy. Isaraka eto isika, sasany any atsimo miaraka amina ho an'i Jesosy. Sasany any avaratra mbola miaraka amina ho an'i Jesosy. Sasany atsinanana dia miaraka amina ho an'i Jesosy. Sasany iakandrefana miaraka amina ho an'i Jesosy. Dia ity le fananarana tia ny tombo Jesosy nananarana andreo mpianatra ary mbola ananarana antsika fiangonana kristianina. Tamin'izany fotoana izany reto mpianatra reto dia niezaka ny namonjy ny tenany foana teo alohany zavatra sarotra izay natrehany. Niezaka namany ny olana samy rery izy. Vao nanomboka ange ny tafiotra e, vao nanonja mafika ny onjan-dranomasina e, dia efa fantatra Jesosy zany. Fa saingy izy natory teo anaty sambokely. Fantany zany. Tsy hoe matory maty izy dia tsy hain'ilay herin'ny rivotra, tsy hain'ilay herin'ny onjan-dranomasina. Fa tena fantany tsara fa izao ny nandrasana. Mila miankina amiko reto mpianatra reto fa tsy mahazo miankina amin'ny herin'ny tenana, tsy mahazo miankina fahaizana. Satria nisy tamin'ireo mpianatra ireo matsy mpanarato tamin'io ranomasina io. Efa mahay rano, efa imbe dehibe no sendra ny tafiotra, sendra ny onjan-dranomasina dia hainy tsara ny tokony atao. Dia tsy tiany Jesosy hiankina amin'izany zareo reo, fa tiany Jesosy hiankina amin'ny foana. Dia tsy niaika Jesosy, natory teo amboniny tao anaty lakana foana izy. Dia izay mihitsy ilay fiainana tian'Andriamanitra ho hita eo amin'ny fiainantsika fiangonana kristianina. Na inona fahaizanao, na inona fahalalanao, na inona akinganao, na inona vola amin'karena anananao, dia tsy atsika atao mihitsy ny miankina amin'izany. Fa ny mety amintsika, ny andrasan'Andriamanitra amintsika, ny andrasan'i Jesosy amintsika, dia hiankina amin'ny foana isika. Amen. Amen. Ary na dia amin'ny zavatra kely sy bitika azy, dia mila miankina amin'Andriamanitra, mila miankina amin'ny Jesosy foana isika. Dia tamin'ny farany azy efa tena porotra tanteraka reto mpianatra reto, efa tsy nanantena no velona intsony. Zay ry zareo fô namohan Jesosy. Mpampianatra ô, tsy mampanino fa azo fatesana izao. Apio zahay, mila coup de main avy aminao zahay. Ka rehefa hitan'i Jesosy fa tapa-kevitra niankina amin'ny mpianatra, dia niarina Jesosy, dia nitsangana teo ambony lakana Jesosy. Dia hoy ny Baiboly hoe no teneniny mafy ny rivotra sy ny ranomasina. Marka 5:5-10 ka hatramin'ny 1:20 no manambara izany. Hoy Jesosy, ry rivotra sy ranomasina makiny metsara niaraka tamin'ny vavany teny, tonga dia nitsatra ny tafiotra, nitsatra ny herin'ilay onjan-dranomasina. Ho filasan'ny Baiboly manao hoe ka dia tony tsara ny andro. Halleluia. Halleluia. Nambara tamintsika zany tantara izany mba ilazana amintsika hoe zay mihitsy no andrasan'Andriamanitra amintsika amin'izao faraparan-taona izao sy amin'ny taona vaovao iny. Ataovy ampy ny ekinanao tamin'ny fahaizanao, ny ekinanao tamin'ny herinao, ny ekinanao tamin'izay vola amin'karena nanananao. Ataovy ampy. Fa atao vitan'Andriamanitra kosa fa manomboka androany hiankina amin'Andriamanitra ianao, hiankina amin'ny Jesosy ianao. Halleluia. 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 Ahita ny asa lehibe sy mahagaga ataon'Andriamanitra isika. Ka lay anarana nampitonena Jesosy tena ho arabaka teny araka ireny ny trango fiainantsika. Averiko indray fa ny anaran'i Jesosy araka ny tenin'ny anjely dia mpamonjy. Amen. Dia amonjy anao afaka amin'ny olana zany izy. Amonjy anao afaka amin'ny ady zany izy. Amonjy anao afaka amin'ny zavatra sarotra zany izy. Ho tanteraka aminareo ane zany tompoko. Ny anaran'i Jesosy akio araka ny tenin'ny nampitonena ny Isaia mpaminany
lay magaga zay nanaran'i Jesosy lay magaga aizy io lay magaga io efa ao anatinao ka raha hitan'Andriamanitra fa mila fagagana ny fiainanao dia aneo ny Andriamanitra magaga azy eo aminao izy. Amen. Halleluja. Eto dia matsiaro ny tantarany lehilahy tao hoe Davida. Tena mampitolagaga nge zavatra nitranga riavany fa fony izy mbola niandry ny ondry amanosy ny rainy tany an-tsaha dia nifanena tamin'ireny liona be reny, nifanena tamin'ireny orsa be reny satria la liona le orsa nahazo tamin'ireo zanak'ondry nandrasana. Lasa izy nanovivery ny aina nanentsika an'ilay liona nanentsika an'ilay orsa be ary nesorony teny ambavany liona nesorony teny ambavany orsa lay zanak'ondry tezitra be la liona tamin'izany hoe fa izy koa tia miseho mahery ty ka anala ny ondry amanosy eo ambavanay dia ho amin'ny baiboly hoe andeha andramatra azy lay liona andeha andramatra azy lay orsa fa nosamatsamany Davida ary matiny. Zay le hoe fagagana zavatra impossible tonga possible ary Jesosy lay nomena anarana hoe magaga efa ao anatinao. Nasain'Andriamanitra nambarako zany tantara zany ilazananao fa raha mihinanao raha manam-pinoana ianao dia iseho ny mahagaga an' Jesosy eo amin'ny fiainanao amin'ity taona ity amin'ny taona vaovao iny. Ny anaran'i Jesosy ihany koa dia nomena anarana hoe mpalolo-tsaina. Fiainantsika eto ambony tany ety mila tolo-tsaina e, mila mpalolo-tsaintsika. Raha olombelona no hanolotsainantsika ho diso lalina ihany tsika indraindray, fa raha ilay Jesosy atao anatsika no hanolotsainanao tsy takatra ny sainao ny tolo-tsaina omenanao ary ny tolo-tsaina omenanao iny ampamety ny ataonao iny. Na sy vola zao ianao atao iny ny voly ho ampiasaina. Raha ohatra ka ao anatinao Jesosy lay mpanolotsaina dia hanolotsainanao izy. Andao ianao mampiasa ny voly io any atsimo, ny eritreritrao no any avaratra dia tapa-kevitra anao fa anaiky ny tolo-tsaina omeny ho any atsimo, ka rehefa manaiky ny tolo-tsaina omeny ianao dia azo antoka fa ahomby ianao. Ho tanteraka aminareo ane izany. Ny anara Jesosy ihany koa dia antsoina hoe rainy mandrakizay. Ina moa tian'Andriamanitra ambara amin'izany? Mpanome zavatra mandrakizay Jesosy. Ka rehefa notahiny ianao, nomena zavatsoa ianao, nahazo an'izany ianao tamin'ity taona 2024 ity, nahazo an'izany ianao androany, na hoe atoato ianao azo an'izany faran'ny taona. Androany ambarako ampasahina amin'ny anaran'i Jesosy fa dia hoe ho aminao mandrakizay zany zavatsoa zay nomen'Andriamanitra anao zany. Ho tanteraka aminareo zay manao amaina mafy be. Ny anaran'i Jesosy ihany koa Andriamanitra mahery. Manao ahoana tokoa ny fiafaran'ny fiainanao raha toka ilay Andriamanitra mahery no anatinao. Anao ahoana ianao ihany no amaly fa tsy misy marisa anao, tsy misy matohitra anao, enjana niady atreanao, fa lolay Andriamanitra mahery ao anatinao dia tsy maintsy voaka mpandresy anao. Ho tanteraka amintsika rehetra izany tompoko. Andao tsika hiteka fara izay mafy dia mafy. Halleluja. Izay ihany koa ny anarana nomena Jesosy dia ilay Jesosy efa atanantsika andriana ny fiadanana. Maninona moa no nomen'Andriamanitra zany anaran'izany izy? Satria zay rehetra tonga amin'i Jesosy tian'Andriamanitra hitoeran'ny fiadanana. Jesosy mihitsy rehefa niteny any amin'ny Jaona 7:20 hoy izy, ny fiadanako no omeko anareo, ny fiadanako no avelako anareo. Tsy tahaka ny fomba fanaon'ny olona eto amin'ity zao tontolo zao, fomba fanaon'izao tontolo zao
hoe fiadanana miserana, fiadanana mandalo, fa fiadanana maharitra mandritra fahavelomana eto ambony tany. Amen. Amen. Raha mino anao dia arak'izany ny tranga eo amin'ny fiainanao, eo amin'ny fiainantsika rehetra manomboka amin'ity androandroany ity. Halleluja. Halleluja. Dia ny afatra farany entiko atsika dia ity. Raiso ho toy ny faminaniana ho anao mikasika ny fiainanao amin'ny tetoana ity sy amin'ny etaona ho avy iny, zao teny ambarako aminareo izao. Mpanompon'Andriamanitra aho, mino ka dia miteny. Ary surany tena koa fa ny teny ambarako dia ho amarinin'Andriamanitra, ho ataon'Andriamanitra tanteraka. Asiotehaka ndray mandeha faran'izay mafy tompoko. Zao ary le teny ho iaho hoe raiso toy ny faminaniana manokana ho anao le izy. Noho ny amin'ny Jesosy Kristy zay efa ninonao fa zanak'Andriamanitra, zay efa ninonao fa mpamonjy, zay efa ninonao fa lay magaga, lay mpanolotsaina, lay Rainy mandrakizay, lay Andriamanitra mahery, lay andriana ny fiadanana. No Jesosy zay efa ninonao fa zany tokoa izy, dia hoy aho amintsika rehetra androany, tahaka ny namonjen'Andriamanitra Sadraka sy Mesaka ary Abedinego, tahaka ny namonjen'Andriamanitra andreo mpianatra nanoloana ny sarotra indrindra, tahaka izany no hitoran'Andriamanitra antsika rehetrarehetra toka manarika ty fotoana ity tompoko. Ho tanteraka amin'izay mitehaka mafy be zany. Amen. Amen. Ary ny fiainanao, ny fiainantsika rehetra tsy misavana, ena dia ianareo samba ny aza toga eto amin'ity androandroany ity, raiso toy ny faminaniana ho anao, zao tena ambarako manaraka izao. Amin'ny taona ho aviny, taona 324, ny fiainanao dia fiainana feno. Rehefa soavana tsy mbola tanteraka taminao tamin'ity taona ity, na tamin'ny taona lasa na tany alohan'izany, amin'ny anara Jesosy, vao manitsika taona vaovao ianao, dia ho feno ny fiainanao, ho feno ny fahasoavanao aminao, ho tanteraka zato isan-jato zany. Amen. Amen. Dia hoy aho hoe mino an'izany teny nambarako zany ianareo. Fa Andriamanitra dia mpiara-miasa amin'ny mpanompon'Andriamanitra, tena mpiara-miasa amin'izay, ary efa lobava Jesosy fa zay vahanao reto ambony tany dia vahana any an-danitra, zay fehezinao reto ambony tany dia fehezina any an-danitra, zay tena loka ny vavanareo dia satria mpanompoka anareo dia ho amariniko ho tanteraka. Ka raha mino an'izany tokoa ianareo dia arabaky teny andray fahasoavana ianareo androany, andray fahasoavana ianareo amin'ny taona ho avy iny. Mbola sy ho teka mafy dia mafy ihany. Fanampin'izany zao ny teny nataon'ny anjely tamin'ny fotoanandro nahaterahany Jesosy natokava tety ambony tany. Liko toko faharoa ny faefatra ambin'ny folo. Liko toko faharoa andininy faefatra ambin'ny folo. Voninahitra any amin'ny avondrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana hoety ambony tany amin'ny olona kasitrahana. Mbola amafisiny anjely le faminaniana ampitondrainan'ny Isaia mpaminany mikasika ny amin'ny anaran'i Jesosy, ilay entsoina hoe andrian'ny fiadanana. Hoe tena izy fiadanana tokoa amin'ireo olona izay nkasitrahana. Iza moa ny olona kasitrahana? Ny olona mino a Jesosy ho zanak'Andriamanitra, ny olona mino a Jesosy ho mpamonjy, ho magaga, ho mpanolotsaina, ho rainy mandrakizay, ho Andriamanitra mahery, ho andriana ny fiadanana. Ny olona mino izany tratrahitra izany ny olona akasitrahan'Andriamanitra, ary androany dia mafisina fa hitoetra amin'izany olona izany ny fiadanana. Ka dia amin'ny anaran'i Jesosy hitoetra aminao tokoa ny fiadanana.
ka dia isy fietsika vaovao zany no ataontsika amin'ny taona ity. Rehefa fampiaraba isika manomboka androany na ifampiaraba amin'ny alalan'ny teny fotsiny na ifampiaraba amin'ny alalan'ny fandraisan-tanana na ifampiaraba araka ny fomba tateoriana hoe dona kely dia zao foana teneniny fiadanana ho anao ravavy, fiadanana ho anao ralahy, fiadanana ho anao reranabavy. Zay zany fomba etsika mifampiaraba manomboka androany. Raha mino an'izany ianareo dia zay tonono ny vavanareo ho tanteraka amintsika. Alleluia, alleluia. Zao ary andeontsika hivavaka tena hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izay fitiavana lehibe tena lehibe zay, indrindra moa ka hoe ilay herin'ny fitiavan'Andriamanitra, tian'Andriamanitra ho tsapatsika mandritra fahavelomantsika eto ambony tany ity. Ary fanampizay ny anarana zay nentin'i Jesosy, nampitonaina Jesosy dia tian'Andriamanitra ho tsapatsika ihany koa ny metsany androany, satria mino isika dia andao hisaotra, andao hisaotra, andao hisaotra. Atsakany ny tananao ray dia andao hisaotra. Tena ho ampilolotra antsika vatanantsika ny fisaoran'Andriamanitra. Andao hisaotra ny amin'ireo teny marobe zay efa navotsotro ho anareo teo mikasika any amin'ny taona ity sy amin'ny taona ho avy iny. Andao hivavaka tompoko. Samy mivavaka izy, vavaka tena izy no ataonao, fa tsy vavaka pilivava fotsiny ihany na vavaka fahazarana. Ary manana finoana manoloana zay afatra nasan'Andriamanitra netiko zay. Mivavay ianao amin'ny fonao rehetra, amin'ny fonao manontolo. Ny mpidera dia angatana mbandroso avy hatrany ety anoloana. Halleluja, 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 halleluja. Misaotra anao Andriamanitra, misaotra anao Andriamanitra, misaotra, 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 misaotra. Andro ray lehibe toa zato anay ny andro androany. Halleluja. Zay na afatra nampitorianao ateo dia ho amarinao sy ataonao tanterako amin'ny fiainanay. Halleluja. Misaotra, 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 misaotra. Makasitraka anao ao Andriamanitra, makasitraka anao ao Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Jesu etiana, Jesu etiana, Jesu etianao, etiana, Jesu ndreto izahay samy mira amin'ny fony rehetra, mira ho fanandratana an'Andriamanitra. Jesu ndreto izany, ndreto izany oana. Misaotra tompo, misaotra. Androany no ambarana mpanomponao amin'ny finoana fa ny teny rehetra nambarako teto dia tanteraka eo amin'ny fiainana fiangonana, amarinao eo amin'ny tsiraray avy isam-batan'olona. Misaotra Andriamanitra. Amen. Então mbola hiteka isika rehetra. Alleluia. Dia ny filazana zany dia tahaka izao. Androany no Alahady farany anaovantsika fitepivavahana amin'ny taona
roa ambyroapolo ambyroa arivo ity fa amin'ny herinandro anitsaka ny volan janvier 3 ambyroapolo ambyroa arivo isika dia androany zany araka efa fanoantsika hatramin'izay no izarantsika lay raky dehibe ho averintsika amin'ny herinandroany raky dehibe farany ity kanefa raky dehibe voalohany amin'ny taona ho aviny ka dia samy mandray anjara valopy isika mangataka andreo mpanatractre reo raim-pianakaviana ihany koa mba hifariombona izara lay valopy eto zany zao tonga dia mandrositsika tompoko ao anatyzany tsika satria zay mafety mifety dia isandreto tanoa reto anao dansa eto famesatsika voninahitra an'Andriamanitra alefatsy
raha mbola misy teka mafiny zany re toko ty atao avy any any tsy olona ny metsika teka fa Andriamanitra ny filazana apetraka amintsika fiangonana dia tahaka izao a amin'ny herin'ny androany fotoan-dehibe antsika vao mendony taona satria voalohany volana janoary amin'ny herin'ny androany dia tongava ianao amen na tongava ianao sa tsy zany ve mitra amin'ny enina na mitra amin'ny valo na mitra amin'ny folo zay mety aminao no andehananao ny tolakandro amin'ny 20 na amin'ny 2 tsisy fotoam-pivavahana zany amin'ny herin'ny androany dia aza vela ho dilatra mihitsy io voalohany volana janoary io fa tena tongava ara-baky teny isika dia fanampin'izay a amin'ny tapabolan'androany dia iona eto isika hifampiarahaba no taona vaovao izay mpanompon'Andriamanitra hiarabanareo ianareo ihany koa hiarabanay amin'ny maray aman-drenanay fa iteny nampiavaka azy hitondra tsodrano ho anareo izay mivady ny tsodrano ny malagasy dia zava-mahery ary raha ny voalasan'ny baiboly ihany koa no jerena dia raisin'Andriamanitra toy ny teny naloky ny vavany mihitsy ny tsodrano ary zany no antony natokany tantarany olo anaty baiboly hoe tena nitomany mafy nanoloana ny tsodrano zay tsy azony tena nitomany mafy nanoloana ny tsodrano zay tsy azony satria fanta fa hiantoka ny hoaviny ray manontolo ny tsodrano ka tongava daholo amin'ny herin'androany ianao amin'ny tapabolan'androany ianao alahady 8 io a 8 janvier namanao toma ho avy eto ny olo-pantatra toma ho avy eto ny ankonanao moa zany dia fa toma ho avy eto zay zany le filazana tompoko ka dia mirary fahasoavana lehibe ho antsika fiangonana rehetra zay zany tompoko fa dia mialoha teny sarahantsika dia androso Andriamatoa rakajy